Andrela fa dia nitondra ny fomba fijeriny avy hatrany ihany koa moa ny filoham-pirenena ankehitriny Andriamatoa Rajaonarimampianina manoloana ny zava-niseho tamin'ity androandroany ity dia ny fahatongavan'ny filoha teo aloha Andriamatoa Marc Ravalomanana. Isan'ny nambarany moa ary notsindriny tao anatin'izany fa tsy nisy velively ny fifampiresahana mialoha izao fahatongavana izao. Nanambara ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina io arivo io fa sady tsy niresaka taminy tsy niantso azy Andriamatoa Marc Ravalomanana amin'izao fiverenana eto Tanindrazana izao. Notsindriny fa tsy nisamborina na nogadraina akory Andriamatoa Marc Ravalomanana fa napetraka amin'ny toerana voaharo. Tany Tandalany Madagasikara noho izany dia nampahalalako ny sehatra raisam-pirenena fa ny fidiana Andriamatoa Marc Ravalomanana dia tokony atao anaty fampihavana-pirenena ihany. Tsy niantso ahy izy na niresaka tamiko hoy ny filoham-pirenena. Nitondra fanazavana mahakasika izay indrindra izy tao anatin'ny fihaonana tamin'ny mpanao gazety io arivo io. Tsy nahafantatra izy efa fatapatatra ihany fa eo tsy mitiko tenenantsika hoe lehibe nge Madagasikara. Lehibe nge Madagasikara dia adidiny rehetrarehetra no miaro an'ity firenena ity fa dia anotraikitry ny rehetrarehetra izan-javatra izany. Nandeha ny firesahana fa anisan'ny tondra ny anjara birikiny tamin'ny fidian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ireo mahasoa vahiny sasasasany. Namaly ny mpanao gazety ny filoha Hery Rajaonarimampianina momba izay teboka izay. Laza zao hoe Amerikanina ao dia tahaka izao hoe Amerikanina azy miantso avana États-Unis manoloana ny fitoavan-jakana. Fa ny vaovao raha tahiny tsy maharitra tena mba miangavy anareo mpanao gazety. Indrindra ny foanatin'ny zavatra ohatra zao mba tena namarina ireny vaovao izay voalohany. Eo amin'ny resaka fampihavana-pirenena kosa dia nanamafy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina fa vonona ny ainy rehetra ny tenany ary nanamafy fa mila fifandreseni-dahatra fampiresahana izany ary tokony atao anaty fanajana tanteraka no ametrahana azy. Mahafantatra ve ny fifamampitorana maro misana firenena? Efa mampitorana iny misana matombo navelona ilay izy dia mbola tsy tanteraka izy. Matombo velona ireo krisy maro samihafa misy eto amin'ny firenena dia satria mbola misy zavatra, mbola misy ratra any ivelanelany any. Ka efa tonga dia milaza hoe efa jery aho, nampiatso ny olona tamin'izany aho, miaina ny olona maro samihafa tamin'izany aho, mbola mandinika an'izany zavatra izany ary mitohy io zavatra io. Fa izy io tsy tereny mata ho masaka tahaka volom-bojazaka dia androany dia hoe fomaraina dia hoe rapitso fifaram-pirenena. Mila fifandreseni-dahatra maro samihafa io zavatra io ka zay no ataoko hoe raha misy mieritreritra fifaram-pirenena dia ny voalohany indrindra ao anatin'ny fitsinjovana ny fihavanana nanaovana zavatra izany hoe fifanajana voalohany indrindra amin'izay ary ny faharoa dia hoe ao anatin'ny fijerena le firenena le tombotsoa ny firenena ao anatin'ny fifanajana ao anatin'ny firenena tokony anaovana anjara-zavatra izany. Marihana fa niraisin'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ho fiantsiny ary tsy fanomezana lanja ny safidim-bahoaka ny fanambarana nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana teny Faravohitra androany maraina. Nandraikidraiky dia ipitandro amin'ny filaminana mba ampitony izay mety ho savolivolo atenan'izao toedrarany izao mba hitandro ny filaminam-bahoaka eo alohan'ny fiantsina maro isan-karazany atonga mpanala loatra ary mba hiatoana ihany koa ny fiarovana an'Andriamatoa Marc Ravalomanana. Tsy nosamboro na nogadraina izy fa arovana kosa amin'ny fiantsina samihafa.